Andininy fahatsivy folo ka hatramin'ny raika amby telopolo ny tantaran'ny Lazarosy sy ilay mpanan-karena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nisy lehilahy manan-karena anankiray izay niakanjo akanjo tsara tarehibe sady nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Nisy kosa olona anankiray izay tena malahelo sady fenifery ny tenany izay antsoina hoe Lazarosy, ary izy io dia napetraka teo anilan'ny vavadin'ilay mpanan-karena. Naniry Lazarosy mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatrin'ilay manan-karena, fa tonga kosa ny alika ka nilelaka ny ferin'ny Lazarosy. Rehefa ela ny ela dia maty izy mirahalahy. Ilay malahelo Lazarosy dia nentin'ny anjely ho any tratran'ny Abrahama. Ilay manan-karena kosa dia nalevina. Arany jaly tao amin'ny fiaina tsy hita ilay mpanan-karena ka ny andrandra dia nahita ny Abrahama teny lavitra teny sy Lazarosy teo atratrany. Ary ilay mpanan-karena niantsoka nanao hoe, ry Abrahama raiko, mamindrafo amiko, ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendro ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako, fa diralovana eto anatin'ity lelafo ity. Fa ho kosa Abrahama, anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsoa anao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy, fa ankehitriny izy no ampifaliana aty, ary ianao kosa ho fadiranovana any. Ary mihoatra n'izany rehetra izany dia misy tevana makadiry adradiny eo anelanelantsika mba tsy ho afaka mitamakeny aminareo izay te hialaka aty, ary tsy ho afaka akety aminay izay avy eny aminareo. De olay mpanan-karena, mangataka aminao ary aho ry raiko, mba irao Lazarosy hakany amin'ny tranony raiko, fa manana rahalahy 5 aho, mba ilaza tsara aminy, fa andreo mba ho tonga aty amin'ity fijaliana ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana ny Mosesy sy ny mpaminaniny izy, aoka hiaino ireo izy. Fa ho kosa lay mpanan-karena, tsy ary Abrahama raiko, fa raha misy miala maty hakany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino any Mosesy sy ny mpaminaniny izy, dia tsy hety hino izy na de misy mitsangana amin'ny maty aza. Ny sabatra roa lela ny fonay tahaka izay voalaza amin'ny Hebreo 4:12. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Sy asan'ny apôstôly 2:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no andatsako ny fanahyko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy anditrareo hanonofy. Ary misy lavaka lehibe seho tao ambaniny, izay sady mainty no nampatahotra tokoa. Avy eo dia niala tamin'ilay vantolampy izahay,
dia nidy nanaraka ilay lavaka lehibe sady be tao ambany gorodona. Nentina nandeha hoany ampovoan'ny tany izahay tao anatin'ny aizina tanteraka. Tao anatin'izany dia natahotra mafy izahay dia nilaza tamin'ny tompo hoe tompo, tsy maniry noany izahay, aza entina izahay, avoay izahay tompo. Nitsika izy ary tamin'ny teny feno fitiavana namaliny hoe ilaina ny ahitanareo ary afaka ilaza amin'ny sasany. Tao anatin'ny elona tahaka ny endrika tandroka izahay dia nanomboka nahita aloka devoly ary endri-javatra izay mifindrafindra. Nitoy nidina lalindalina izahay ary tao anatin'ny segondra vitsy dia natsapa mangabogaboka sy tahotra lehibe. Ny hafarany dia tonga tamin'ilay lakato zo izany izay nisy varavarana matsiravina misy any amin'ny efitrefitra tsy hita lany labyrinthe. Izahay tsy naniry niditra tao anatiny. Nandre fofona hafahafa koa izahay. Rehefa niditra tao anefa dia nahita zavatra matsiravina tao anaty afo avokoa ilay toerana ary olona manetsina izay mijaly fa tiraniovana no tao ampovoany. Nampiorory izany fahitana izany ary tsy naniry nijery izahay. Ilay toerana dia mizarazaro ireo sampana efitrefitra famaizana sy fampijaliana. Ny sampana voalohany naseho anay dia ilay toa sa vilany be lalinaty. Izay moa nanome io anarana io amanetsiny ireo vilany be feno afo mangotraka, afo miraikitra amin'ny tany. Ary isaky ny vilany be dia misy fanahin'ny olona iray lasany amin'ny elo ao aorian'ny fahafatesana. Vao nahita ny tompo ireo olona ireo dia nikikika sy niantsoantso avokoa hoe tompo, mamindrafo amiko, tompo, omeo fahafana iala ato, tompo, esory ato aho ilaza amin'izao tontolo izao fa misy marina ity toerana ity. Nefa tsy nijereny Jesosy izy ireo. Nisy lehilahy sy vehivavy tanora manetsiny tao nahita mpifanelaka homosexuel sy mpimamy maro be nijaly fadirana ihany koa tao. Niorory izay nahita fa simba tanteraka ny vatan'izy ireo ary ny vatan'ireo olona rehetrarehetra tena potika. Kankana maro be no miditra sy mivoaka avy amin'ny vavany, ny sofiny, ny masony sy izay loka rehetrarehetra. Niditra tany anaty nofiny ihany koa ireo kankana nifanaraka tanteraka amin'ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:520 hoe ary ivoaka izay ireny ka hijery ny fatin'ny olona izay efa niodina tamiko, fa ny kankany tsy ho faty ary ny afony tsy ho vonoina ary ataon'ny nofo rehetra koa ho fahavedavetana izy. Ary koa ny marika toko 7:520 any amin'ny kankana tsy mety maty ary ny afo tsy ho vonoina. Ny orory tanteraka izay nahita izany. Nisy lehilahy finahitra telo ka hatramin'ny 5 metatra trano any ary esiky ny lehilahy dia nisy fanahin'olona iray lasany amin'ny elo. Navelan'Andriamanitra hijery olona iray tao anaty vilany vy izay. Niantona nitsongoloka izy ary ny nofiny amin'ny tarehiny dia niparitaka ny kirazorazo. Nijery tsara ny Jesosy izy dia nikikika niantso hoe tompo, miantrary afa ao anatin'ny toerana ity re aho e. Nefa Jesosy tsy naniry nijery azy fa nomeny lamosina izy. Nanomboka nanozona sy niteny ratsy ny anaran'i Jesosy izy. I John Lennon mpira malaza tao amin'ny tarika Le Beatles io lehilahy io. Tamin'ny fahavelomany dia nomeny sy nandrabravo ny fivavahana foana izy. Ho foana ny fivavahana kristianina hoy izy. Ary adinoin'ny olona rehetra Kristy. Any amin'ny elo anefa ankehitriny io lehilahy io ary Jesosy Kristy dia velona ary ny fivavahana kristianina kosa dia tsy ho foana. Ary satria nanamorona io toerana io izahay dia nampandroso ny tanany ireo olona maro nangataka fiantrana, nangataka ny anesoran'i Jesosy azy hiala tao, nefa tsy naniry nijery azy ny tompo. Nandalo sampana hevitra famaizana sy fampijaliana maro hafa izahay ary dia tonga teto amin'ny sampana mahatsiravina sy loza be indrindra
izay misy ny fijaliana faratampony ny avoan'ny elo fijaliana tsy misy ohatr'izany ary tsy hay lazainy. Ary ny olona anatin'ireo izay efa nafantatra an' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra, pastera ny sasany lohan'ny fiangonana, ny sasany evangelista sy ny sisy. Ary ireo olona izay efa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy mafantatra ny fahamarinana nefa miainana fiainana anankiroa. Tao ihany koa ireo niverin-dalana. Ny fahorian'izy ireo dia arivo eny lavitra noho ny an'ireo hafa. Mikikika sy ny tarainana fatratra mafy izy ireo. Nefa hoy ny soratra masina ao amin'ny Hebreo 10:5-20 ka hatramin'ny 17. Fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara sy marina dia tsy misy fanatitra noho ny otatsony fa fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Tao avokoa ireo olona ireo satria na dia nitory nideran'Andriamanitra na nandratana natao am-piangonana aza dia hafa ny fiainany any an-dalana sy any an-trano. Mpijangajanga, ny vetaveta, ny mpandainga, ny mpangalatra sy ny sisa. Tsy afaka mandainga amin'Andriamanitra isika hoy ny Baiboly, fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa ny adinina aminy. Lioka 12:17. Navelan'Andriamanitra hita vehivavy anankiroa izahay, mpino kristianina teny ambony tany izy ireo, nefa tsy niaina fiainana marina teo anatrehan'ny Tompo. Hoy ny iray tamin'ny teo akaikiny, aoka voaozina ianao ry ilay mahantra, noho ny fahadisoanao no nahatonga ity. Tsy notorianao any filazantsara marina, ary satria tsy noresahanao ainy marina aty amin'ny elo aho izao. Afaka mifampiteny izy ireo anaty hafa, ary ny fankahala dia ny fankahala tokoa izy vovavy, satria tsy nisy kavina sy famindram-po sy famelana any amin'ny elo. Amanetsy maro ireo olona izay efa nahafantatra ny tenin'Andriamanitra nefa ny fiainany dia tsy nadio teo anatrehan'Andriamanitra, ary ny afin'ny elo ihany koa tsy kilalao. Hoy Jesosy ny oraka, laza ihany koa izy hoe, ry zanako, ny fahoriana rehetra eny ambonin'ny tany atambatra amin'ny toerana iray dia tsy misy dikany mihoatra amin'ny olona iray aty amin'ny elo, dia tsy azo eritreretina ny fahorian'ireo ampovoan'ny elo ao. Ireo olona izay nafantatra ny soratra masina nefa nandeha lavitra ay dia nilaza taminay ny Tompo fa eny ambonin'ny tany no azo lalaovina ny hafa, fa ny any amin'ny elo tsy misangy. Nitoy ny teti-toerana hafa izahay, ary nasehon'ny Tompo karazan'olona maro samy hafa izahay. Hitanay ary fa azo sokajiana ho karazana famaizana enina eo no mianjady amin'ireo olona tao. Nisy ireo fanahin'ny olona izay nampijalain'ny devoly amin'ny karazana famaizana maro samy hafa. Iray amin'ny famaizana enjana dia ny feo fieritreretan'ilay olona izay milaza, tadidinao tamin'ny anao nitoriana filazantsara, tadidionao tamin'ny anao nitoriana mikasika ny elo, ne fotsiny ianao tamin'ireny. Ny feo fieritreretany ihany mampijaly azy ireo hatrany hatrany, tahaka ireo kankana izay mameno ny vantany sy ny afo mandory tsy misy fahataperana. Izany ny valosoa ny man'ny devoly ho an'ireo mitady sy manaraka azy. Hoy soratra masina ao amin'ny Apokalipsy 1:20, fa ny osa sy ny tsiminy sy ny vetaveta sy ny mpijangajanga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny fahariany rehetra afo sy solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Avy eo nasehon'ny Tompo anay ny lehilahy izay namono olona enina tamin'ny fahavelomany. Nanodidina azy ireo olona ireo sady nikika mafy hoe, noho ny aminao no nahatonga anay aty, noho ny fahadisoanao. Niezaka nanampina ny sofiny ilay mpamono olona, nefa dia reny hatrany nikikika ny resy novonoiny satria any amin'ny elo tsy dia matanjaka be ny resy-pahamantaran'ny olona. Na 500 izany. Ireo fanahin'olona any ihany koa dia ampijaliany etaeta tsy zaka, ary tsy misy mety ho afa-po izany etaeta izany
tahaka ny tantaran'ny Lazarosy sy ilay mpanan-karena tao amin'ny baiboly a Lioka 4:7-10. Naniry rano indray mitete ilay mpanan-karena tany amin'ny elo. Hoy soratra masina ao amin'ny Isaia 4:7. Ary hovana ho tonga dinty ny renirano any Edoma ary solofara sy vovotaniny ary ny taniny ho dinty ny rehatra. Ao amin'izany toerana izany ao dia ampivon'ny hafa avokoa ny fanahin'olona rehetra ary mahita renirano rendrarendra ao ampivon'ny afo izy ireo, nefa rehefa miezaka ny manakatra izany dia mivadika ho afo ilay renirano. Mahita hazo feno voany izay misy rano mivoaka avy ao anilany koa izy ireo, nefa rehefa takarina dia mainy tanana ary ny devoly dia mandrabiraby avy eo. Dia nety ny tompo amin'ny toerana mbola ratsy lavitra noho izay hitanay teo izahay. Nasehony anay ilay farihy afo sy solofara teo amin'ny ampahan'ilany, dia nisy kelikely kokoa ary tao anatin'ilay kelikely dia nisy fanahin'olona manetsy ny maro izay mitomany sy midradradradra famindrapo. Hoy izy ireo tamin'ny tompo: Tompo, miangavy re, esory ato izahay, na dia fotoana fohy fotsiny azy, miangavy re, meo fahafahana izahay. Nefa ny tompo tsy afaka nanao na inona ho azy ireo intsony satria efa vita ny fitsarana azy ireo. Tao anatin'ireo olona amanetsin'ireo dia navelan'ny tompo andre ny eritreritry lehilahy iray izay may anaty farihy afo ny tapany ambany. Marika no anarany. Gaga izahay nandre ny eritreritry ary nisintona lesona lehibe tamin'izany satria hoy izy: vidiko lafo be ny eo amin'ny toeranareo, vidiko lafo be miverina eny ambonin'ny tany na dia iray minitra monja azy. Tsy rarahako na izao no mahantra indrindra eny ambonin'ny tany, na izao no marary indrindra, na izao no ankalaina indrindra. Eny, vidiko lafo be ny ivery eny ambonin'ny tany na dia iray minitra monja azy. Notazin'i Jesosy ny tanako tamin'ny fotoana io, dia hoy izy namaly ny eritreritry Marika: Marika, fa maninona ianao no maniry ny ivery eny ambonin'ny tany na dia iray minitra monja azy? Ary tamin'ny ranomasy sy alahelo izy namaly an'i Jesosy hoe: Tompo, maniry ny ivery eny ambonin'ny tany aho na dia segondra mba hibebaka ary voavonjy. Rehefa reny Jesosy izay nolazainy Marika dia nahita rà nivoaka avy tamin'ny olatry Jesosy aho ary feno ranomaso izy nilaza hoe: Tara loatra ianao Marika, ny kankana izao ny tafianao ary ny olitra mandrakotra anao. Isaia 4:12. Rehefa nilaza izany tamin'ny Jesosy izy dia niletika tao anatin'ilay farihy afo sy solofara izy mandrakizay. Indrisy mantsy fa tsy misy hevitra intsony ho an'ireo fanahin'olona any amin'ny elo, fa isika ve ny ety ambony tany ihany ankehitriny no afaka mibebaka ary ho any an-danitra miaraka amin'ny Kristy Jesosy. Fijoroana vavolombelona faharoa, Iliopo no anarany. Ho tain'Andriamanitra anery ranadasy rahavavy malalaka ao amin'ny tompo. Amin'ny tenin'Andriamanitra vakitsika amin'ny Salamo 7:10 dia nitaingina kerobima izy, nanidina, eny manidina faingana tamin'ny ela-drivotra izy. Rehefa natolotry Jesosy ahy ny tanany dia nofikiriko ary nanomboka nidina tany anatin'ilay tonelina izahay. Niamaizina trano ilay tonelina, handika tsy hitako intsony ny tanako ilana. Tampoka dia nandalo zavatra mainty sady manjelatra no mikitaba. Tena ispito izany ary tsy tsapany tanany intsony ny rindrin'ilay fidinana ary ohatra ny saraka tamin'ny vatako ny fanahiko. Nandre fofona maimbo be aho, avy eo tahaka an'ireny nofy efa maro sisy be ireny, niamafy, niaratsy isa-tsegondra ilay fofona. Avy eo dia nandre ny feon'ireto fanahin'ny olona manetsiny aho, nikikika, nitomany
ary nitaraina tsy nisy fahataperana izy ireo. Natahotra be aho ary nitodika tany amin'ny tompo nanontany hoe ry tompo fa netinao ay zao mamindrafo amiko. Novaliany fotsiny aho hoe ilaina mahita zao ianao ary afaka tantarainao amin'ny rehetra izany. De nitonandroso tao anatin'ilay tolerina izay manana endrika tandroka izahay mandra-pahatonganay ao amin'ilay toerana tena maizina tanteraka tahaka ny an'ireny lambam-baravarana matevina be ireny nikopaka teo anoloan'ny masoko. Teo de hitako fa nisy lelan'hafa manetsinetsiny ary zava-doza kokoa narekikika fitaranana nefa tsy nahita olona. Tena natahotra mafy aho ary nilaza tamin'ny tompo hoe miangavy aminao ary tompo mamindrafo amiko aza vela amin'ity toerana ity aho mamelany elo tamin'ny fotoana io dia tsy fantatro fa izaho ane ka mijery mpitsidika ny elo fotsiny ihany. Noheveriko fa tonga ny fotoana ny fitsaran'Andriamanitra. Nangovotra mafy aho nijoro teo anoloan'i Jesosy satria noheveriko fa izay ny faran'ny fiainako. Nandrosona nakaiky ny lelan'afo izay teo anoloanay. Lehibe tokoa ilay izy sady nirehitra be mihitsy. Nidina moramora izahay ary nahita trano ireto lelan'afo maro sy nareo kikikan'ireo fanahin'olona marobe miaraka amin'ny taraina. De nahita latabatra hazo toa tsy misy may tao anatin'ny afo aho. Nisy ohatran'ireny tavoahangy labiera teo amboniny. Ohatran'ny mahafinaritra manala etaeta ny fijery azy nefa feno mafy ny ao anatiny. Raha mbola nijery aho dia nahita lehilahy potra tampoka rotidotrika ny nofiny ary zay tavela amin'ny akanjony dia feno fotaka sy may. Tsy manana maso, tsy manana vava sy volo intsony izy noho ny afo. Afaka mahita ahy anefa izy na dia tsy mana-maso intsony azy. Averiko aminareo fa ny fanahin'ny olona no afaka misaina, mieritreritra ary mahita marina fa tsy ny vatany natioraly akory. Nampifandrifian'ny tompo ary ny tanany mahidy mahi ary nitomany izy nilaza hoe tompo mamindrafo amiko, tompo mamindrafo amiko, mijaly loatra aho, may aho, miangavo re, esorety aho. Nalahelo ny tompo nijery azy ary natsapa zavatra mafana aho tao anatin'ny tanako. Rehefa nijereko dia indro fa misy rà ny ràn'i Jesosy nivoaka, ny rà avy tamin'ny tanana. Nalahelo ity lehilahy ity nizaha tao anaty afo. Marina fa nifampitantana tamin'i Jesosy aho. De nijery ilay latabatra nisy tavoahangy na labiera. Lehilahy dia nandrosona keo. Nalainy ny iray tamin'ireo tavoahangy ka raha iny andeha hisotro iny dia nisy afo setroka nivoaka avy tao amin'ny tavoahangy. Niemotra izy ary nikikika mafy tamin'ny fitarainana mbola tsy nisy fahareko hatramin'izay. Kikika feno fanahitanana dia nosotrony izay tao anatin'ilay tavoahangy. Nefa ilay tavoahangy feno asidra ary simba tanteraka ny tendany. Hitako mihitsy ilay asidra nidina tao amin'ny vavoniny ary nanapotika izany. Ny tarehimarika 700 misoratra eo amin'ny andrin'ilay lehilahy ary nisy karazana takela-by teo amin'ny tratrany izay tsy mety simba na dia teo aza ireo kankana sy ny afo. Nisy soratra teo amin'ilay takela-by nefa tsy fantatra ny dikany. Noho ny famindrapony lehibe dia nampahafantariny Jesosy anay ny dikany. Aty aho satria izao mpisotro toaka. Niangavy famindrapo tamin'ny tompo izy nefa mazava ny tenin'Andriamanitra rehefa nilaza tamintsika izy hoe ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Korinthiana 1:9-10. Nasehon'ny tompo ahy ny ora ny ainan'ilay lehilahy tetỳ ambonin'ny tany tahaka an'ireny oronan-tsary ireny. Hitako tahaka n'ireny vata fahita lavitra ireny. Nasehon'ny tompo ahy ireo segondra farany ny alohan'ny nahafatesany. Louis no anaran'ny lehilahy ary tao amin'ny bara, izany hoe trano fisotrotoaka izy a. Hitako tao anatin'ilay bara ilay latabatra sy ireo tavoahangy hita tao amin'ny elo. Manodidina ilay latabatra ireo namany. Afaka milaza aminareo ankehitriny iray ihany ny tena namany. Ny anarany dia Jesosy Kristy. Izy ilay namana matoko. Nisolo toaka i Louis
sy ireo namany nalain'ilay namany akaiky azy indrindra ny tavoangy iray de novakeny de nanomboka nitsatotsatohany tamin'izany ilohy. Rehefa hitany tsirara tamin'ny tany ilohy de nivoaka izy, nikorina nivoaka ny raha ny lohy mandra-pahafatiny fa ny tena nampalahelo de ilohy maty tsy nanana an' Jesosy. Tao anatin'ireny rehetra izany raha mbola nikikika hatrany ireo fanahy maro tany amin'ny elo dia nanontany tompo aho, ory tompo, azafady hoe mba lazao ahy, mahafantatra anao ve io lehilahy io? Nalahelo ny tompo namaly ahy, eny ilopa, nahafantatra ahy izy, nanaiky aho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy, nefa izy tsy nanao ny asako, tsy nanompo ahy tamin'izany fotoana izany dia natahotra tokoa aho. Ilohy amin'izay nitomany mafimafy hatrany sady nikikaka hoe tompo, marary be aho, miangavy re mamindrafo amiko. Niezaka nanolotra ny tanany nanalifo ny tompo izy nefa ny tanako no niraisin'i Jesosy ary niala teo amin'ilay lelafo izahay. Ary ilay lelafo nandoro an'i Louis dia nianaherihery be ary nidradradraby mafy kokoa izy, mamindrafo amiko aho ary dia very tany anaty afo be tao i Louis. Nanodianay ary izay, lehibe ilay toerana sady mampitahotra. Nanantona lelafo iray indray izay dia hoy aho tamin'ny tompo, tsy maniry ny ahita zavatra hafa intsony aho tompo, miangavy re aho hoe mamindrafo amiko, tsy maniry ahita io aho. De nakipiko ny masoko nefa namiritra amina mikipy ny masoko de mahita hatrany aho. Nanomboka nidina moramora ny herin'ny lelafo dia nahita vehivavy aho, feno fotaka izy ary ilay fotaka feno kankana, ny volo ny vitsikely sisa mitavela eo amin'ny lohany ary ny vatany iray manontolo kosa feno ilay fotaka misy kankana izay manaikitraikitra azy nikikika izy ary hoy izy, tompo mamindrafo amiko, tompo mamindrafo amiko, ary mamelà ny hery, jereo aho mijaly loatra aho, mamindrafo amiko, esory ireto kankana ireto, esory amin'ity toeram-pijaliana ity aho fa marary loatra. Niojeren'i Jesosy tamin'ny alahelo fotsiny izy ary rehefa nitazona ny tanan'i Jesosy izahay dia tena tsapanay ny alahelo sy ny fanaitaina ny fon'i Jesosy noho ireo fanahin'olona maro be izay omay mandrakizay ao amin'ny afo be. Io vehivavy io dia tsy manana maso sy molotra intsony nefa afaka mahita sy mahatsapa tsara izy ary mahatsapa ilay fanaitainana mafimafy sy niamafy. Nitondra tavoahangy feno sidra izy izay neverin'ny ho ranomanitra. Hitako fa sidra tokoa ny tao anatiny ary nandoro ny vatany isaky mampanjary izany hoentiny izy. Na izany aza de nitoy hatrany nampanjary hoentina ilay sidra tamin'ny vatany. Nihevitra fa ranomanitra lafo vidy ilay izy. Nihevitra ihany koa izy fa mitondra rojo tsara tarehy nefa nahita menarana ao niodana tamin'ny tendany. Nihevitra ihany koa izy fa nitondra haba na bracelet lafo vidy nefa raha ny tena marina dia kankana teo amin'ny 30 centimetre teo eo no nandoaka ny taolan-tanany. Nihevitra ihany koa izy fa ireo firavany ho sarobidy indrindra aminy nefa izao nahita fa maingo kasikakana ny mameno ny vatany ary nitondra takela-by ihany koa izy tahaka ireo fanahin'olona tao amin'ny elo ary ny azy misoratra hoe aty aho no nialatra. Toa tsy nanenena ny amin'ny otany ity vehivavy iray ity de nanontany azy ny tompo, Madeleine, fa maninona ianao no aty? Namaly izy hoe tsy mampaninona ny mangalatra satria ny tena zava-dehibe amiko dia ny firavaka, ny ranomanitra lafo vidy, tsy mampaninona mihitsy ny mangalatra rehefa tsara tarehy aho de tsy olana. Nitazona hatrany ny tanan'ny tompo aho sady nijery ireo kankana maro nikiky ny vatany iray manontolo. Niezaka nitodika nitady zavatra i Madeleine. Nanontany tompo indray aho hoe tompo, nahafantatra anao koa ve io olona io? Namaly ihany tompo hoe eny, nahafantatra tokoa io olona io. Nitodika manodidina Madeleine sady nanontany hoe
tompo aiza ilay vehivavy miresaka tamiko ny momba anao aiza izy efa aty amin'ny elo aho mandritry ny 2020 taona ny olona rehetra ny amin'ny elo a dia mahatadidy ny zavatra rehetra tena nontany ihany Madeleine aiza ilay vehivavy iny tsy hitako izy hitako fa tsy afaka nitodika satria ny vata mijanona amin'ny fitoerana iray niezaka nitodika nijery ilay vavavy niresaka taminy ny amin'Andriamanitra tao anatin'ny lehilahy hafa izy hoy ny tompo taminy tsy ary Madeleine tsy aty izy ilay vehivavy niresaka taminao any amiko dia miaraka amiko any amin'ny fanjakany lanitra izy rehefa nare izany Madeleine dia nirompoka tao anaty lelafo izy ary dia may misimisy kokoa ilay takela-by netiny dia ny ampangazy fampangalatra izy tiako ianareo a mamaky ny soratra masina amin'ny Isaia 4:5-20 ary ny manitra hosoloana ho maimbo ary ny fehikibo tsara hosoloana mahazaka ary ny volo voavoatra tsara hosoloana ny borina ary ny akanjo mebanebana hosoloana ny lamba fisaonana ary ny atsara tare hosoloana ny tomboka amin'ny vy mamay raha mbola nitony dia nay niaraka tamin'ny tompo dia nahita andro lehibe feno kankana aho ary manodidina izany dia nisy lalam-pikorosiana vita amin'ny vy mamay sy menamena misy takela-by famantarana ny rehetra ny antona teo amboniny ary hita naiza naiza ary teo amin'ilay takela-by dia misy soratra hoe tonga soa ny mpandainga ny papiely tsao rehetra ary ny amin'ny faran'ny fikorosanana dia nisy riakisy lagune izany mangotraka be nitoya amin'ny solofara rehetra ilay dia nahita lehilahy miboridana tanteraka aho nikorisa tamin'ilay lalam-pikorosanana ary eo ampidirana dia niala ny hoditr'ireo olona satria nipetaka tamin'ilay vy mamay ary rehefa latsaka tao anatin'ilay riakisa mangotraka izy ireo dia nivoaka ny lelany mandra-popokany ary ny kankana no naka ny toeran'ny lelany izany ny fiatomboan'ny fijaliana hoy ny soratra masina amin'ny Salamo 7:7-20 sy ny 7:20 eo amin'izay maso lafaka tokoa no ametrahanao azy ary aripaka horingana izy hiala rava indray ny mpilimaso izy levona izy maty ny zava-matahotra izy rehefa nahita izany zavatra rehetra izany izay dia nivoaka avy tany amin'ny elo tiako fotsiny milaza aminareo fa ny lanitra sy ny elo dia misy marina lavitra noho izao tontolo fantatsika izao ary ety ambonin'ny tany no misafidy izany toerana tiantsika le izany isika hoy ny tompo taminay fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita Hebreo 12:14 izany indrindra no mahatonga ahy ho milaza aminareo fa raha tsy manam-pahamasinana ianareo dia tsy ahita amin'ny Jesosy fanambarana 1:20-17. Aza manda Jesu miantuka miuba mba manatuna aziza izi ya munjana emivuiza milanitra lipireni renilatra inu Jesusi izinua aizanu isana
ahiahy vaiana no tsy mandroso fainganyza dia tapaho ny hevitra ka miovatryza emivo iza milanitra ripireny reny lavitra ino jesosy izy noa aizano isyana famiverena rehatriza kararantiny andona faniadio sy mbasina ka mbapodianiza emivo iza milanitra ripireny reny lavitra ino jesosy izy noa aizano isyana Sua incredibilis! Forza nel placet, no? Sto parlo! Gusta! Gusta! Qui faccio! Schifamente la magna! Non fortius! Nove!
zavatany. Ny filazantsara zay atolotra anareo dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Teny rehetra ao amin'ny soratra masina dia tsy ho levina mandrakizay. Sana